Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan Mpiara mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Dia ampifaliana indray no iarahana amintsika amin'ny alalan'izao fandaharana mana isan'andro izao. Anio tsika dia mbola manohy ny Salamo 20. Salamo 20 dia toizantsika izany manomboka eo amin'ny 170 ka hatramin'ny 130. Fa milohany hamakitsika ny teny dia andeha hiara-iombavaka isika. Ry Jesosy Kristy Tompo sady Andriamanitra io, ianao ilay teny tonga nofoka monina aminay. Misaotra noho ny amin'ny fahasoavana izay raisinay avy aminao. Misaotra noho ny amin'ny asanao izay nataonao ho anay. Misaotra koa noho ny amin'ny teny izay mbola afaka raisinay mandraka ankehitriny, satria fanilo ny tongotray ireny sady fanazavana ny lalanay. Amin'izao fotoana izao indrindra Tompo, raha maky indray izay ny teninao, dia mialoava lalana mandrakariva, ampianaro izay fanay eo, mba handray tokoa araka an'izay mety izao sakafo izao, dia mba ho fiainanao anay ny teny izay omenao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Namonjy aho tamin'ny 9 mahery izy, sy tamin'izay mankahala ahy, satria tsy leoko ireny. Nisakanay tamin'ny andro nahitako loza ireny, nefa Jehova no niseho ho mpanohana. Dia nitondra aho ho any amin'ny malalaka izy. Namonjy ahy izy, satria tiany aho. Nanisy soa ahy, araka ny fahamarinako Jehova, araka ny fahadiovan'ny tanako no namaliny ahy, fa nitandrina ny lalan'i Jehova aho. Ka tsy mba nanao ratsy hialana amin'Andriamanitra. Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalany tsy mba nampialako tamiko. Tsy nanatsiny taminy aho, sady ny aro-tena tsy ho azo ny fahotako. Ka namaly ahy araka ny fahamarinako Jehova, araka ny fahadiovan'ny tanako teo imasony. Ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny tena olo-marina no isehonao fa marina, ny madio no isehonao fa madio, ary ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lalitsaina. Fa ianao no mamonjy ny olona ory, ary ny maso miandranandrana kosa ahetrinao. Fa ianao no mampirehitra ny jiroko. Jehova Andriamanitro no mampahazava ny fahamaizinako. Fa ianao no azahoako mitsarapaka hamely ny miaramila iray toko, ary Andriamanitro no azahoako mitsambikina mihoatra ny manda. Raha ny amin'ny Andriamanitra dia marina ny lalany. Ny tenin'i Jehova dia voazatoetra tamin'ny memy. Jehova no ampinga an'izay rehetra mialoka aminy. Amen. Ty tenin'Andriamanitra vakitsika androany ty dia toy an'ilay efa noresahantsika omaly.
ny tenin'Andriamanitra eo anoloantsika dia nomen'Andriamanitra mahasoa antsika ireny mba hianarantsika hanitsiana ny diso hitezanantsika amin'ny fahamarinana ary ho fianarana ho antsika. Araka amin'ny mahasalamo sady salamo fiderana no salamo ihany koa fijoroana vavolombelona izay ataon'ny mpanompony, dia misy tokoa izany ny mampafantatra antsika amin'Andriamanitra toy ny ahoana moa ny Andriamanitra tsika io. Kanefa koa misy mampafantatra antsika ny lalakaleha mba hizorantsika, mba ahafahantsika mamantatra ny tokony atao manoloana ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainana lalovantsika ety amin'ity izao tontolo izao ity. Hitantsika fa tao anatina fanenjehana mafy i Davida tamin'ny fotoana izay natonga azy hanoratra an'izao salamo izao. Hitantsika tamin'ny tanana mahery no namonjen'Andriamanitra azy. Hitantsika fa Andriamanitra mbola manana fikasana hafa ihany koa hitondrana ny mpanompony fa tsy mijanona treo amin'ilay ady fotsiny akory ny fikasan'Andriamanitra ho an'izany mpanompony izany. Dia mianatra tsika eto momba ny amin'ny hoe inona moa izany no ambarany momba an'Andriamanitra. Mianatra ihany koa tsika nefa eto mba mijery hoe inona ary ny fahamarinana asehoan'ny teny vakiny. Hoy izy ny tenin'ny Davida eo amin'ny 1:7. Namonjy aho tamin'ny fahavaloko, mahery izy, sy tamin'izay mankahala satria tsy leoko ireny. Satria tsy leoko ireny, tsy resiko ireny. Nahafantatra ihany Davida hoe atraiza manoloana ny zavatra misy, ary dia tena niaika izy. Tena hitantsika izany tamin'ny vakiteny izay nivakintsika omaly, tsy nisy na inona nataon'i Davida afa-tsy ny niika, ny antso ary ny taraina tamin'Andriamanitra. Dia nangina izy fa Jehovah kosa no niady ho azy. Mpanjaka izy eo amin'io tantara io. Fantatritsika tsara ny mpanjaka fa olona vory-hery izany. Fantatritsika tsara ny mpanjaka fa olona manana ny fitaovana sy zavatra eo anatrehany izany, manana miaramila maro izany. Fa manoloana ny zavatra izay fantany hoe atreto ny fetrako. Tsy niandry an'izany ho tonga akory izy, fa tena avy dia nitaraina tamin'i Jehovah izy. Tsy leoko ireny hoy izy, tsy resiko ireny. Mahery noho izaho ireny, matanjaka noho izaho ireny. Ary rehefa jerevana ny fiainantsika eto amin'ity izao tontolo izao ity, dia tena mahita mihitsy tsika eo amin'ny fiainantsika fa voafetra ihany tsika. Mahery noho itsika ny fahavalontsika. Mahery noho itsika izay manenjika atsika. Rehefa miresaka hoe fanenjehana moa, miseho amin'ny endrika maro samihafa izany, fa fantatritsika fa Satana foana no ambadiky ny fanenjehana ny kristianina, ny zanak'Andriamanitra. Manoloana ny fijoroana, manoloana ny fankamaminy an'Andriamanitra. Raha tena maneho tokoa ianao ny fijoroana araka ny tenin'Andriamanitra hoe izay rehetra teo velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia enjehana. Ary tadidio fa ny mpanenjika dia mahery lavitra noho itsika. Ary izany mahatonga antsika mianatra, hiankina indrindra amin'Andriamanitra. Hiankina indrindra amin'Andriamanitra satria tsy leontsika ireny. Raha ohatra ka dinihana ilay tena toe-pony ananan'i Davida, raha ny fomba fanoratany an'ilay toe-pony dia toa ny mahita ianao hoe izany Davida izany ka izany tena tsy nanota mihitsy, tsy nanatsiny tamin'Andriamanitra. Ny fitsipoka rehetra dia teo anatrehan'i Davida foana, ny lalàny tsy mba nampelany taminy mihitsiny, ary dia tena manana ny fahamarina. Raha mamaky tsika dia ohatran'ny mahita zavatra toy izany tsika. Dia indraindray rehefa tena mandinika ianao dia mahita hoe nisy ihany nge ny tsy fahamarinana, nisy ihany nge ny zavatra tsy nety. Fa inona izany no tiany tenenina tamin'ny nanoratana an'izao tenin'Andriamanitra izao.
na nisy soa araka ny fahamarinako Jehova, araky ny fahadiovantanako no namaliny ry havana. Andriamanitra dia mamindra fo. Itsika no atsony anantona azy. Fa rehefa tena jerevantsika ny tantara hatry ny omaly, Andriamanitra no manantona antsika amin'ny fombany mba hahatonga antsika hanana fifandraisana aminy. Ianao ny tiany, ianao amin'ny maha ianao anao, no nikatsahany sy ny dedaviny nahatonga azy niala tany amin'ny toerana misy azy, hitady sy hamonjy anao amin'ny maha ianao anao. Dia izay indrindra no tokony ho araraotintsika, satria izay raha miteny Davidy eto hoe ny fahamarinako, na nisy soa araka ny fahamarinako ny fahadiovako, dia tsy hoe koreo olombelona tsy nanota mihitsy Davida, tsia fa izy amin'ny maha izy azy nanantona an'Andriamanitra rehefa mivavaka izy. Izy tsy namboamboarina, izy tsy nitefitefena, tsy nirakofana fiatsaram-belatsia, tsy nanao saritava, fa izy amin'ny maha izy azy, zay le hoe fahamarinana. Ianao amin'ny maha ianao anao no ka hanantona an'Andriamanitra, dia hamaly ianao arak'izay maha ianao anao zay izy. Andriamanitra tia antsika, ary tsy manana fepetra mihitsy izy amin'izany fitiavana izany, fa ianao tiany. Mety hoe maloto ianao, mety hoe tsy madio ianao, mety hoe tsy marina ianao, fa tiany ianao, ary mila manantona azy amin'izay maha ianao anao zay ianao, mba ho dioviny, ho hamasininy, ho hamarinina eo amin'ny fiainana. Aokontsika ho marina eo anatrehan'Andriamanitra, aokontsika ho madio eo anatrehan'Andriamanitra, amin'ny fanatonana azy fa anjarany ny sisa rehetra. Ary izany tena endrika fanetretena izany, endrika fanetretena izany. Ary izany nge teny fampanantenana omeny, raha mijerytsika ny 5:20 sy ny 4:20 amin'izao teny vakitsika izao: ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny tena olo marina no isehonao fa marina, ny madio no isehonao fa madio. Aokontsika hanantona an'Andriamanitra amin'ny maha izy atsika, fa izy ihany no hanadio atsika, izy ihany no hanamarina atsika, satria izany ny tena faniriano atsika izany. Izy koa no hanokana atsika, hanamasina atsika eo anatrehany. Ny Andriamanitrantsika dia mahalala ny zavatra rehetrarehetra. Raha mamaky tsika ohatra ny filazantsarany Jaona 2:5-5:20 dia tena hitantsika mihitsy ny Andriamanitra tsy mila olona angalana renseignement momba anao, fa ianao tonga dia fantany manontolo. Tsy mitady olona izy hanambara olona aminy, fa fantany ianao. Izany indrindra no mahatonga azy ho tery hoe raha ianao marina ny manantona azy, ianao marina, tsy hoe ianao tsy nanota, fa ianao izay tsy amboamboarina, tsy tefitefena, fa manantona azy amin'ny mpanetretena, dia izay mihitsy no isehony fa marina, izany no isehony fa madio. Tia Andriamanitra loatra isika, tiantsika ho avaozina, ary izany lalana izany no nahatongavan'i Jesosy Kristy taty, mahatonga azy mitondra anarana hoe izany lalana. Izany no nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana, mba hahatonga anao handray fiainam-baovao. Raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, lasa ny zavatra taloha, fa Andriamanitra manavao anao, indreo tonga vaovao ireo. Havaozin'Andriamanitra ho amin'ny tena izy, ho amin'le tena irina ianao. Tsy ianao no andeha hanamboatra, tsy ianao no andeha hanavao, tsy ianao no andeha hanao ezaka hanao an'izato sy zaroa hahatonga anao mendrika eo anatrehan'Andriamanitra. Raha izay dia tenenin'ny tenin'Andriamanitra eo ihany hoe fanimpiolokoloka kosa no isehonao fa lalitsaina. Ny maso miandranandrana no ahetrinao, izy ny tenin'Andriamanitra, fa manatona an'Andriamanitra amin'ny fo feno fanetretena, amin'ny fo miaiky fa tsy mendrika, amin'ny fo manaiky fa tsy manana vahaolana ho an'ny tena tsikitsika, amin'ny fo manaiky fa Andriamanitra dia tena tia antsika tokoa, amin'ny fo manaiky fa Andriamanitra dia nanome antsika ny Jesosy Kristy lalana tokana ahafahana manantona azy mba hahatonga antsika ho vita fihavanana aminy. Dia amin'izay fotoan'izay Andriamanitra miseho fa tsara eo anatrehanao izy, marina izy ary madio izy, satria manamasina, manokana anao izy, manome anao anarana vaovao mahazanak'Andriamanitra izy, hahatonga anao ho mpiray firenena amin'ny olona masina. Ary tena
tonga tena ankohonan'Andriamanitra tokoa. Raha ny fahazahoana an'izany dia tena everiko fa fitarihana avy amin'Andriamanitra. Zany no atao hoe mahazaka ny fitiavana. Nataon'Andriamanitra faran'izay tsotra ny fomba nataona antsika azy. Izay no isarihany antsika. Izay le mahazaka ny fitiavana. Dia aza miolokoloka, manatona azy, mahafoiza ny ratsy rehetra, mba hahatonga antsika ho vaovao indraika hanana ho avy sy ankehitriny tena tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Mba hahatonga antsika hanana fiainam-piderana sy fijoroana vavolombelona tahaka an'izao ataony mpanjaka Davida izao eo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra no mitarika amin'izany rehetrarehetra izany. Itsika kosa manaraka fotsiny ampanetretena araka ny tenin'Andriamanitra izay vakintsika eto. Fanavaozam-panahy no omen'Andriamanitra ao aorianan'izany rehetrarehetra izany. Fa ianao no mampirehatra ny jiroko. Jehovah Andriamanitra no mampahazava ny fahamaizinako. Asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izany. Zany no mahatonga an'Andriamanitra ary vavan'Andriamanitra no niteny hoe ianareo no fahazavana izao tontolo izao. Hahatonga antsika ho fahazavana. Hahatonga antsika hitondra hazavana eo amin'izao tontolo maizina misy antsika izao. Andriamanitra no manome antsika an'izany. Tsy ratovintsika n'aiza n'aiza no mahatonga antsika ho fahazavana, fa fanomezana raisintsika amin'ny mpanetretena amin'Andriamanitra izay efa teritehan'olotra an'izany ho antsika. Raha manetretena eo anatrehantsika ka manaiky ny mahizy azy anio Andriamanitrantsika io sy ny asa nataony ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Dia mahatonga antsika izany hanana zavatra maro. Hahatonga antsika izany handray ny mahazanak'Andriamanitra antsika aloha, fa hahatonga antsika koa hanana ny zavatra rehetra hampahery antsika amin'izany hoe fiderana sy fijoroana vavolombelona izany. Fa ianao no azahoako mitsarapaka mamely ny miaramila iray toko. Ary Andriamanitra no azahoako mitsambikina mihoatra ny manda. Rehefa mitohy ilay izy mbola Andriamanitra ihany no manome antsika ny fahafahamanao. Fahafaha mahavita zavatra izay tsy heverina akory arany. Araka ny firesaky ny namana hoe olona ordinaire tsika, fa Andriamanitra no mampanao zavatra tsika extraordinaire. Izy mihitsy no manao asa. Ary izany fitarihan' izany mahatonga antsika ho maherina amin'ny asa na amin'ny teny. Hoy izy ny apôstôly Paoly any amin'ny Korintana 2 any, satria tsy miambo hanana fahaleovana avy aminay izahay hihevitra anao na inona na inona, fa ny fahaleovanay, ny kapasiteanay dia avy amin'Andriamanitra ray. Korintana 2:7-5. Zany tenin'Andriamanitra zany dia tena fanovozan-kero antsika hoe tsy misy zavatra izay ananantsika ka tsy raisitsika avy amin'Andriamanitra. Na ny fahamelan-keloka sy ny fanadiovana ary ny fanamarinana antsika, na ny fanomezana antsika ny lova maharitra mandrakizay izay tsy ho esorina amintsika, ary indrindra ny fanomezam-pahasoavana izay raisitsika etsika manatanteraka ny asa, ny fiderana sy fanandratana an'Andriamanitra, ary indrindra ihany koa ny fijoroana vavolombelona izay azakazahantsika sy matomatisantsika amin'izao fotoana. Mba hahatonga anao mila an'izany fahaleovana avy amin'Andriamanitra izany tsika, satria tsika dia tsy hafa fa mitovy amin'ny Davida koa mba miteny hoe tsy leoko ireny, tsy resiko ireny, fa mila an'izany tsika mba hahatonga antsika ho mahery na amin'ny asa na amin'ny teny. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra eto hoe raha ny amin'Andriamanitra dia marina ny lalany. Ny tenin'i Jehovah dia voazahatoetra amin'ny memy. Jehovah no ampinga an'izay rehetra mialoka aminy. Iza no ampinga anao? Iza no elofanao? Manaiky ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra ve ianao? Fa efa voazahatoetra izany. Ary manaiky ny lalan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ve ianao? Fa izany no voalaza ny tenin'Andriamanitra, raha ny amin'Andriamanitra dia marina ny lalany. Mety manana an'izay heverintsika ho marina sy mety tsika, fa indrisiny reny matetika dia tenen'ny Tompo hoe tena heverin'ny olona fa mety
tena iverin'ny olona fo marina fa nefa nrendrandray mivarina ny amin'ny fahafatesana fa ny lalan'i Jehova dia tena marina voazatoetra ny tenin'Andriamanitra ary fiarolofana izy sy hampinga ho antsika izy raha mitoky aminy antsika. Dia mampahery antsika manoloana an'izao tenin'Andriamanitra izao fa ny Andriamanitritsika Andriamanitra tsy miova ary itsika dia tantaniny mandrakariva mba ho tonga amin'izany hoe tena fihavanana marina amin'Andriamanitra izany. Mampianaika antsika izy ny mampanota antsika ary eo ka izay maizy ianao izay no entinao manantona an'Andriamanitra mba hisehoany aminao koa fa madio izy, marina izy ary tsara izy. Amen. Misaotra Tompo noho ny amin'ny teninao izay homenao anay. Ny fitiavanao tsy miova. Efa natolotra ao izany ary ny aloha lalana anay mandrakariva ianao. Ny fitiavanao ny tena fitiavana. Ampitoero aty anatinay izany. Mba hanananay izay rehetra tokony ho anay koa entinay miatrika an'izao fihazakazahana ataonay izao. Misaotra Tompo noho ny amin'ny teninao izay mampatsiahy anay indray fa ianao dia fa nanao izay rehetra azo natao mba hahamora ny fiverenanay aminao. Tena misaotra Tompo tantano izay amin'ny fanainao masina mba ho tonga amin'ny tena fibebahana marina mba hahafahanay mandray koa ny tena famelan-keloka ho mpihavana aminao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mana isan'andro fandiniana sy fandalinana ny soratra masina atolotry ny fikambanan Mpiara mamaky ny Baiboly. Raha nahalinanao izany, azo atao ny mividy CD izay hafarana amin'ny fikambanan Mpiara mamaky ny Baiboly Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana an-tarobia 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.